Avy nanao fanatanjahantena ny tenako ka mba mitafatafa kely amintsika indrindrandrindra izany isika samy vehivavy. Resa-behivavy kely ity atolotro anio ity. Maro dia maro ny vehivavy mitaraina fa rehefa miakatrakatra ny taonan'ny vadiny dia miankizitina be ny vadiny. Tsy vehivavy iray na roa zany no henoko ny taraina an'izay resaka izay fa maro dia maro mihitsy ny fitarainana mikasika an'izay hoe humeuran'ny lehilahy izay. Ilay fariparitry ny taona moa zany dia eo anelanelan'ny 15 taona hatrany amin'ny 70 taona eo zany ireo karazan-dehilahy ireo izay hoe mampimenimenina ny vadiny. Voalohany indrindra aloha zany dia tsy isika vehivavy ihany no manana an'ilay periody atao hoe ménopause. Fa eo amin'ny lehilahy koa mba misy ny atao hoe andropause. Izany hoe ny andropause zany dia efa miena ny tahan'ny testostérone ao amin'ny lehilahy manomboka eo amin'ny 15 taona eo. Ny conséquencen'izay ao aminy dia miekena zany ny libido na ny hormone izay manetsiketsika ny sexualité zany. Miena ihany koa zany ny herim-batany ary manomboka miena ihany koa ny herin-tsainy. Izay zany no zava-misy eo amin'ny lehilahy rehefa manomboka ny atao hoe andropause. Ary na dia ny muscle raha zany dia efa misy ihany koa fienana amin'ireny periody ireny. Manomboka eo amin'ny 15 taona eo koa zany dia manomboka mirongatra koa ny karazana aretina. Ohatra ny hoe ny diabeta, ny fiakaran'ny tosi-dra, ny accident vasculaire, ny cancer, ny resaka hoe fivotosan'ny prostaty. Reny karazana aretina ireny zany dia misy conséquence betsaka eo amin'ny humeuran'ny lehilahy satria na dia atao ara hoe olona izay aty ivelany zany izy dia hoe matanjaka ara-batana, ny eritreritrintsika koa zany dia hoe matanjaka ara-tsaina izy, kanefa manoloana ny zavatra mampiahiahy azy zany ny lehilahy matetika dia tsy dia afaka miatrika loatra izy zany raha vao misy ny zavatra manohitohina an'izay hoe karazana herim-batana ao amin'izay sy ny karazana performance amin'ny endriny maro samihafa ao aminy. Raha vao misy zany zavatra somary menacé an'izay force ao amin'izay dia tena vulnérable be ny lehilahy. Izy zany tsy mitovy amin'ny herin-tsaina ananantsika vehivavy. Sika vehivavy natao ara hoe tsy manana ny herim-batana izay ananan'ny lehilahy fa isika kosa manana ny herin-tsaina. Zavatra ara-boajanahary daholo izany zavatra rehetrarehetra izany. Ka manoloana an'izay zavatra rehetra ny tany saiko teo izay na ny fiovana amin'ny resaka andropause na ny aretina maro samihafa izay manomboka mamizambizana azy dia matetika izy zany tsy afaka tena miatrika an'izay karazana obstacle rehetrarehetra izay
miakatra izany a ny fahasorenana. Indrindra koa dia miamekena zany a ilay ataontsika hoe fitokisantena na ny estime de soi ao aminy. Izay fahasorenana rehetrarehetra izay zany ramatoa dia tsy tokony ianao zany ny eritreritra hiseculpabiliser fa avy aminao no nahatonga ny vadinao izay hoe nanjary kizitina, nanjary niova ny comportementny, nanjary olona tsy dia azo iresahana loatra, ary misy karazana agressivité, misy karazana obstacle eo amin'ny resaka conversation. Ao amin'ny ao zany no misy problema, ao amin'ny ao no misy olana izay tsy voavahany, dia ohatrany hoe atosany any aminao zany izay karazana hoe mal-être, izany hoe ny fahasorenana sy ny zavatra tsy metimety ao aminy zany dia lasa projeteny any aminao. Maro dia maro izany ny couple izay hoe misaraka eo amin'ny izay azy ny teneniko teo zay hoe manomboka eo amin'ny 50 taona eo zany dia maro ny fikorotanana eo amin'ny mpivady ary miatefa hatrany amin'ny fisarahana rehefa tsy voafehy izay karazana phénomène zay. Satria ny lehilahy izy dia manana karazana fierté, izany hoe ilay tebiteby ao aminy ateraka ireo karazana olana izany dia tsy de mba sahy loatra izy izany ny mivaky, indrindrandrindra amin'ny vadiny zany ny tena hoe inona ny tena problemany. Ka ho anao rangahy, raha ohatra ianao zany tojo an'izay karazana problema rehetra izay tantaraiko teo zay, manana fanetretena, mandehana mijery dokotera ohatra, dia tantarao anazy daholo ny zavatra rehetra izay hoe tsapanao fa tsy metimety zany any amin'ny tenanao. Aza menatra mihitsy zany ny mivaky amin'ny olona spesialista momba ny fahasalamana na ara-tsaina na ara-batana, ny zavatra heninao zany eo amin'ny tenanao, fa izy no anana ny karazana hoe remedy sy ny torohevitra tsaratsara kokoa izay tokony homenanao. Aza mandeha any amin'ny hoe onoono hoe miseconfie ohatra amina namana izay hoe tsy ao anatin'ny resaka fahasalamana, dia atorotorony an'izay zavatra mety ho fantany, tsy de tena assuré zany zavatra rehetrarehetra izany fa tsaratsara kokoa ianao zany mamonjy ny olona izay hoe spesialista zany momba n'io problema izay mahazo anao io zany. Torohevitra ny ahy zany fa ilay hoe miprojete an'ilay problema any amin'ny vadinao. Ny vadinao tsy mahafantatra hoe inona marina ny tena problemanao, miteraka fikorotanana eo amin'ny mpivady zany zavatra izany, ary eritreretintsika hoe problema madinidinika zany fa mety hitatra problema grave de grave zany rehefa hoe ny mpivady no mikirotana amina problema izay tsy fata-piaviana, problema personnel n'olona iray izay hoe mamizambisana ny mpivady. Ka mila mitandrina zany ny mpivady amin'ny rehefa tonga amin'izay hoe karazana etapy ohatran'izay zany.
Ny ahy moa zany a de ny hoe teneniko foana ny lehilahy ny amin'ny hoe mitandrema aza vesarina zavatra betsaka loatra ny vadinao satria ny fiainana efa sarotra, ny tokantrano eo, ny asa aman-draharaha, ny adidy amin'ny fiarahamonina, nefa mbola vesarina zavatra hafa ilay vady. Dia ny problème tena grave de ny hoe mety afaratra any amin'ny fisaraha-panambadiana izay fifamizam-bizanana izay. Mety rehefa vizaninao be loatra koa ilay vadinao de mety ho latsakareta. Ary tena mety hiafaratra any amin'ny fahafatesana mihitsy ny hoe ny zavatra mahazo azy rehefa vizam-bizaninao be loatra izy zany ramose. Nefa mety hoe problème izay hoe tokony ho à la hauteur ianareo mivady zany iresoudre an'ilay problème. Raha ohatra ka fantatra tsara izany hoe inona ilay problème. Ka teny Antsiboko zany izay zavatra zay any amin'ny ampivady izay voakasika izay resaka izay. Ary voay foana ny resaka hoe fifampiresahana hoe inona ny olana. Ny zavatra misy tiako resahana amin'izao de le hoe ohatra hoe le lehilahy zany hoe humeur stable izy talohan'ny ilay fotoana izay nampiova ny humeurany zany. Za zany tsy miresaka an'le lehilahy hoe na de mbola jeune izy zany de efa be tabataba, be hoaiahoaia. Efa ny tiako tenenina zany de ilay lehilahy hoe tsapan'ny vadiny sy ny manodidina azy fa mianasika be, miakizitina be zany rehefa nanomboka teo amin'ny fahaterana izany. Manomboka eo amin'ny 50, 60 ans, indrindrandrindra koa zany ny lehilahy izay hoe miditra ny retraity zany. Satria izay efa niteneniko teo zay ny hoe miaina izany ny hery sy ny tanjaka na ny ataontsika hoe zany prestige eo amin'ny société. Satria rehefa hoe retraity zany de efa ohatra olona nanana situation tsara izy teo, olona indraindray fiarahamonina nefa niditra amin'ny retraity dia betsaka zany ilay zavatra ataontsika hoe zany hoe miala any amin'ny lay lehilahy dia mahatonga an'izay hoe karazana tsy fetifetezana zany eo amin'ny tenany. Il ne se sent pas bien dans sa peau de projeteny any amin'ilay vadiny zany izay karazana sorisoritsaina ao amin'izay. Hoanao koa zany ramatoa tsy tokony koa ianao zany de hoe andeha hoe hiakina amin'ny humeuran'ny vadinao zany ny fiainanao. Tokony ianao zany manana ny fiainanao manokana, eritreritrinao manokana amin'ny fahitanao ny fiainana. Fa tsy hoe manao la pluie et le beau temps ny vadinao de miakina amin'izay koa zany ny androm-piainanao ray manontolo rehefa mandefa laginina izy zany de enao koa zany hiakina amin'izay koa ny humeuranao. Fa amin'izay azy izay zany dia tokony mba efa manana ihany koa ny vehivavy zany karazana occupation. Ohatra hoe occupation raha ohatra hoe samy retraite zany mpivady dia mba maka occupation any amin'ireny communauté ireny, manao asa amin'ny resaka association ohatra, manao resaka hoe implication amin'ny fiarahamonina, any amin'ny fiangonana, zany hoe maka occupation zany ianao vehivavy. Fa tsy hoe hiandry izany ny humeur andrangahy rehefa tsy metimety ny humeur andrangahy dia ianao koa zany hiatefanina izay zavatra zay. Ary
tokony ihany koa zany a hoe ianao vehivavy a mba maka rivotra kely ohatra, mandeha mamangy ny zanakao raha ohatra ka hoe ny zanakao zany a efa manana tokantrano ohatran'izay a, dia mba manana zany ianao a an'ilay hoe fiainanao manokana izany, satria ilay hoe mpivady mifamisambisana io a tena gravy a rehefa mietefa any amin-dramatoa zany a ny hafaran'ilay fifamisambizanana de ramatoa ny vizana aloha. De iza nefa ny ikarakaranao eo rangaha raha ohatra ka maty alohanao zany lay vadinao. Angamba anao mety hiteny hoe za mety ahita tanotanora kokoa raha ohatra izy maty. Izay indray aloha zany de problemanao indray zay, kanefa moa hoe sarosarotra anie zany hoe misaram-panambadiana efa nahazoazo taona no misaram-panambadiana. Ka jereo akaiky zany a izay zavatra rehetrarehetra izay a, fa mety mba ahitamba olana izany a ny resaka ohatran'izay. Tsy dirako moa hoe raha ohatra ka ny fitiavana no efa tsy misy intsony, izay indray zany a de tsy dirako ny momba an'izay, fa ianao ihany zany a, ianareo mivady a no mahita an'izay hoe tokony zany a hijery mazava hoe inona ny olana hidiranao a any amin'ny vahaolana. Indraindray zany a ilay vahaolana tsy mety hita de satria ny olana tsy mety hita na tsy tiana ho hita. Zay zany a tapany voalohany zany a fanazavana tsotsotra momba ny hoe ny lehilahy mamisambizana izany a rehefa miakatrakatra ny taona. Tapany faharoa de iresaka ny tenako zany a momba ny resaka malaza de malaza ao Madagasikara amin'izao fotoana izao zany a, dia ny fifandirana eo amin'ny resaka federalista sy ny resaka état unitaire. Efa maro de maro ny fandaharana izay natolotry teto zany a mikasika an'io resaka io. Tsara ho marihana aloha fa ny tenako dia tsy miala amin'ny hevitra federalista. Zany tsy midika fa andeha ilahady amin'ny mpiray tanindrazana izay tsy mitovy hevitra amiko, fa ny averimberiko eto foana de ny hoe io no ampitambatra antsika, io no hampihavana ny malagasy, ary io no hampandroso any Madagasikara, satria matoa anie io tsy neken'ny firenena matanjaka hatramin'izay a nidirana amin'izy io, de satria io ihany ny lakile hampandroso any Madagasikara. Iray sika malagasy ao anatin'ny fahasamihafana. Zavatra tokony hoe marque déposé spécial Madagasikara nge zany hoe créativité avy ety amin'ny malagasy, io resaka federalisme io. Io ange no hoe tokony ampiasantsika ny fahaizantsika zay hoe créativité. Io ny créativité avy ety amintsika malagasy, marque déposé. Misy an'ireny inona moa le Kouvraly, misy Anna BDB, Bemiray, misy couleur BDB zany tapatapa-damba izay hoe
alain'ny mpanjaitra zany a, misy tena efa spesialista an'io be miray io a, mahafinaritra be nge mijery an'ireny e. C'est tout un œuvre. Ary tsy n'importe qui mihitsy a no tafavoaka an'ireny karazana ara ireny ka tsisy hafan'izay a ny zavatra avoaka antsika malagasy zany a, raha ohatra ka mahatotosa an'io hoe fédéralisme io, iray ao anatin'ny fahasamihafana. Tena enrichissant zany zavatra zany, plutôt que hoe couleur anankiray fotsiny zany Madagasikara, tsy tena manintona izay zavatra zay. Ary ireo couleur maromaro ao anatin'ny be miray ireo dia samy mahazo tombontsoa daholo amin'ny harenam-pirenena. Tsisy maharatsy an'izany mihitsy. Ny manam-pahaizana na viaiza na viaiza, na manam-pahaizana avy any amin'ny faritra na manam-pahaizana avy ao Antananarivo, dia tokony hiaraka isalahy zany a, anao amboatra ny structuran'io fédéralisme io. Io no mampitambatra antsika, io no hampanankarena antsika. Satria rehefa samy omena responsabilité daholo ny any amin'ny faritra rehetra rehetra, izay hikarakara ny faritra, hampandroso ny faritra misy azy a, dia mitombo ane ny cerveau. Izay ilay atao hoe cerveau collectif, miara-mientana, miara-mamokatra. Raha ohatra ka cerveau-n'olona iray na vondrombondron'olona kely eo tsy araka an'izany Madagasikara zany tompoko, tsy araka an'izany ny hoe karazana culture misy any amin'ny faritra tsirairay. Ary ny tena point tena important amin'io resaka fédéralisme io dia ny hoe cerveau collectif mikaondoha, miatrika ny firenena matanjaka. Satria rehefa maromaro ny olona izay akana hevitra, raha fa misy ny décision izay ho raisina manoloana ohatra ny zavatra projet iarahana amin'ny firenena matanjaka, dia fa tokony hanana isika an'ilay cerveau collectif hoe izao zany no takiantsika aminy zavatra efa ampidirina ao anatin'ny lalàna izany zavatra izany, lalam-panorenana, ny amin'ny hoe 50% 50% gagnant-gagnant zany a, raha vao misy ny firenena matanjaka tonga anao zavatra ao amintsika. Mibasy atonga anao mena maso, satria raha vao olo-tokana nge anao zany no mifaira fasy amin'ile olona, dia mazava ho azy izy efa matanjaka be amin'ny resaka diplomatie, efa matanjaka be izy eo amin'ny resaka hoe ahoana ny andangolangony anao mba hanaiky ny condition izay apetrany. Ary efa misy olona maro ambadikinao ao zany mi-appuyer hoe aza manaiky tsika fa izao no tsy maintsy tokony ho condition gagnant-gagnant mandeha io. Satria raha vao olo-tokana no andeha inégocier aminy any ambadimbadika any mazava ho azy fa potomofo no meny anao amin'ny hoe resaka négociation kely ataonao eo zany dia anazy ny gros lot. Na iny potomofo no meny anao iny ka ataonao hoe avelavelany mora rehefa avy eo fa alainy any aminao koa iny. Ka metoka ampieritreretana antsika fotsiny ny hoe resaka hoe ampidiro amin'izay ny fitiavan-tanindrazana tena izy, ampidiro amin'izay ao anatin'ny kolotsaina ara-politika. Satria tsy ho aiza tsika. Ary inona no hiafaran'ireo taranaka fara-mandibo ireo? Raha ohatra ka mirate an'ity ny antsika, mirate an'ity resaka concertation nationale, mirate an'ity période ity veloma. Veloma ry Saïd Omar hoy ny fitenenana.
Fefa tsy atsika intsony a Madagasikara ary tsy isika intsony a no mandidy ao. Tadidio zay a tompoky lahy tompoky vavy. Io fomba fahafatesana rehetrarehetra na amin'ny resaka hanohanana na amin'ny resaka aretina satria tsy manam-bola ny olona hitsaboana tena any hôpitaly. Na io famonovonoana olona eran'io io efa asasinange io e. Efa famonoana tsikelikely ny malagasy io. Ka raha ohatra zany itsika tsy hifoha fa hoe samy mandeha samy mitady na mipetraka ela be aty andafy aty ane ianao mbola manakavana be dia be any Madagasikara e. Izay miady mafy amin'izao fotoana izao mba ho tafiditra anatin'ny sambo mpamonjy ny olona rendriky ny Titanika zao ao Madagasikara amin'izao fotoana izao na tiasika na tsy tiasika. Miady mba ho tafiditra ao anatin'ny sambo kely ny famonjena. Ka hoe isika aty amin'ny ampitan'ny ranomasina izany a zay mba afaka manome ny anjara birikiny amin'ny endriny maro samihafa dia mba tokony hirotsaka zany a mandainga izay milaza fa tsy manakavana any, mandainga izany. Na hoe efa misy olona tsy te halala tsony ny havana izy angambany any Madagasikara, izay indray aloha anazy soahany koa nefa izay tsy misy fanomezan-tsiny fa masina izany tanindrazana izany, masina izany. Ampatsiahiviko antsika eto foana ny Joifa tompoko dia matanjaka dia matanjaka raha toe-karena eran'izao tontolo izao. 80% vola misirikule eran'izao tontolo izao any am-paosin'ny Joifa nefa tsy manana tanindrazana izy. Ka ny anao efa eo am-pelatananao mbola tadiavinao amidy aoka re sao dia hanenenanao any aoriana any, sao dia any aoriana any ny taranakao hitady hoe aiza ny tanindrazana efa namidinao. Dia toy izay sy toy izay no azoko natolotra an'io. Manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Veloma tompoko.